Navitrika nanamarina ny anarany tao anatin'ny lisam-pifidianana ny mponina tao anatin'ny Fokotany Mahamasina Atsimo tamin'ity andro farany ho an'ny fanavozana ny lisam-pifidianana ity dia mbola maro ny mponina ny tonga teny anivon'ny Borobokitandy noho ny fahasahiranana dia tamin'ny ora farany no nanamarinana ny lisam-pifidianana. Sahirankirana kely dia ohatran'ny tsy mandro saina zany. Tsy mandro saina. Tompoko. Dia ahoana inona ny fampiatrana ny Fokotany? Hoe natao amin'ilay resitra fanampy amin'ny fotsiny izany. Nandritra ny roa herinandro farany amin'ny fanavaozana ny lisam-pifidianana mba ahafahan'ireo olom-pirenena manamarina ny anarany na ny faran'ny herinandro aza dia nisokatra ny Borobokitandy teto Mahamasina Atsimo ary afaka nijery sy nanamarina ny anarany ao anatin'ny lisam-pifidianana ny mponina teto. Marina moa zany fa tsy maro manana ny olona kely olona tsirairay avy zany amin'ny fahasahiranana tsy fahamezatsiny zany fa dia nanana amin'ny fahavitrinany tokoa moa ny olona zany ny farapara ny herinandro lasa zany ny tamin'ny sabotsy 20 sy ny 21 ary naharaka ny 27 sy ny lahady manaraka an'iny 28 zany dia nisy teo amin'ny 100 teo eo ny fetim-boany 20 zay ny 21 nisy 83 dia ny asabotsy manaraka an'iny nisy 920 ray dia ny alahady ity 950 dia izy mbola mitoy hitanareo zao zany ny fandraisana n'ireo olona zany zay mijery ny lisam-pifidianana ary ny efa-tsy moa dia tonga dia manoratra avy hatrany zay tompoko. Anatratra 4,740 nisy andro mpifidy voasoratra anarana tao anatin'ny lisam-pifidianana no faranana ny 5 aprily 7 ary raha ny tombatombany dia nitovy fa ny mpifidy ao anatin'ny lisam-pifidianana vaovao raha ny fanazavana dia manodidina ny 200 ny mpifidy voanazo karapanondro-pirenena sy voatonga ny mponenana ao anatin'ny Fokotany Mahamasina Atsimo.